Vetsin ranomamy zany nelanelana eo amin'ny 10 kilometra ka noho izay fahalaviran-darana zay zany le ty ray aman-dreny aty mpamboly daholo dia tsy mahantoka tsony zany le ivezevezeny ankizy madinika manaraka iny misisy arabe iny satria zany atahorana amin'ny lozam-pifamoivoizana ary le ankizy mbola madinika farany zany anapatevika ny ray aman-dreny fa anakarama mpampianatra mba ampianarana andro zazareo Madagasikara hoy izany vary fa vary mahakabary eto Madagasikara tena vokatra amin'ny vary ino nahagaga hoe manino tsy mahavokatra vary tsy mahampy ny varintsika eto Madagasikara mandeha mitsangatsangana ty izy mba hitehijenareo ankizy aty akarriera dia araka zavatra aminareo dia araka amin'ny afo misy fotoana le tomobile nanaraka satria ny tena ndraiky fotoa anatin'le tarikany dia ny hoe nandrindra amin'ny ankapobeny ny hoe fivezivezena sy ny fanampiana azy afo natao teny an-dalana hoe raha misy fotoana zany mila fiarakodia dia tsy mitaingina tomobile le olona fa nientana ny entiny ary manampy azy eny an-dalana ny hoe fanampiana hoe jery-toerany hoe ato ny isakafoanana ato ny atoriana ohatr'izay zany fa ny manana melo ny antony ambolentsika izy ty mba irovantsika ny nofo-tany tanitsika ty ankizy vavy izy nananamboly azo atao menaka tomobile ata carburant azo apokelina anatiny La base virale ETS a été mise le fifankatiavana misy tena tsy na zay mpiaraka miaraka rehetrarehetra tena fifankatiavana tena tao ary faharoa manaraka an'izay zay dia miaro ny zavaboary eny an-dalana zay na inona inona zavatra hitanay eny an-dalana ary vanay iny na biby na zavatra hafa dia vitanay miteny amin'ny olona arovy tsara ny zavaboary antsika fa ino ny hoavintsika miary antsika rehetrarehetra eto Madagasikara Holy
eo koa zany miarena ambany tany zany mandeha vato tieritsy ny précieuse ozy mivazana vatsoany zany andehananao ohatry mahatsiary tena ohatry ny mpanjaka kely mihitsy aive zao ny zavatra nahary atsika zao zavatra savibidy be zao ny tontolo iainana zany hoe na ny zava-maniry zany a na ny zava-miaina zavatra tsy manam-paharoa eo no tena ahitana mihitsy hoe tena manan-karena Madagasikara ary tsy any malagasy rery ihany ny zavatra zao satria zavatra tsy fahiteran-tany adidiny malagasy ny miaro an'ireo a fa zay ny anisan'ny zavatra nampitako tamin'ny mpianatra fanena tamin'ilay rehetrarehetra tany fa adidiny malagasy koa zany ny mifandray amin'ny any ivelany hiarovana an'ireo zavatra ireo a fa tsy vitatsika rery miaro an'ireo zavatra inona mitsinay ino manatokanao nanao an'izao azako teo Oui, j'avais envie de découvrir une partie de Madagascar à pied, pour rencontrer des gens comme vous, pour découvrir votre mode de vie, pour découvrir des choses avec mon ami, pour partager avec la population. Bienvenue à la marche. Yanareo sumbinaiky no mbola nokanako ny herim-poko zavatra nahagaga voalohany aloha isan'ny tsapa voalohany de hoe natazany zay tamin'io andro io mbola tsy milentika ny masoandro nefa ny volana koa efa mipotra io aloha zany de zay aloha zany de mbola tsy fahitako hatramin'ny ainako zany hoe mbola tsy milentika masoandro rehefa hitako sady mipotra iny volana zany hoe niara hitako teo zany volana sy ny masoandro mijery ny masoandro mody aoe malahelo anareo aoe manembona mafy dia mafy tonaneny nanakany andafy tonaneny nanakany andafy izay reto zany a dia olona avy any la réunion ny angany fiambananay a dia 50 ny anarany dia ohatrany teny gasy hoe dia soavadia 50 satria olona eo am'dimandimapolo taona daholo zay miaradia ary iny ny angany le eritreritra hoe hiteteny Madagasikara de fady mapolo ka zay latonga ny anarany hoe dia 50 miala tany Ramena Dego zay tamin'ny 15 juillet mandeha tongotra zany a ny ataonay mitety any Madagasikara mandeha tongotra miala tany Ramena Dego tamin'ny 15 juillet zay de andeha ho an'ny Tolagnaro amin'ny Fort Dauphin VTV zany mijery any atao hoe kolotsaina malagasy sy ifandray amin'olona hafatatra ifampiresaka amin'olona miandalana ny hoe hafatatra ny tantara zay mety ho tantaraina zay mety angano izy ko mo mpamorokira sady mihira raha teo de hafatatra ihany koa zay mety mba ho hira na de atao hiran'ny jaza
fampatorian-jaza any ambanivohitra za io zany ny azahana koa zany no hosokirina tany amin'ny olona teny an-dalana. ka tena tsy misy hoe na dalo nanatona anay na olon-dratsy nanatona anay zay tegna na tonga asany anahy hoe mbola milagny ny Madagasikara tsy araka ny fitenin'ny olona. Rehefa mijery ny masoandro mody aho mody aho te hanatra mbehoitra dadada te androngatra nefa tsy gada te androngatra nefa tsy gada. Nisy vahiny olo hoe ao an-tanàna misy koa ny fampisehoanany fandrahoana sakafo amin'ny herin'ny masoandro iarahanay tamin'ny fikambanana Sound for Life ka izy ireo zany miaraka taminay nanao fampisehoana fa ty herin'ny masoandro ty ne kazanaovana zavatra tianay atao tamin'izany tsy hoe hitondra teknika vaovao hafa koa de anome masinina vaovao ho an'ny malagasy fa fantatray fa ny malagasy de olona matsilo fisaina ary havanana ka tianay fotsiny ho raisiny zany le fisainana fa ity herin'ny masoandro ty koa ne zany ka zavatra sarobidy azontsika anaovana zavatra azontsika mpienana ny fampiasantsika ny hazo ohatra mba hiarovantsika ny tontolo iainana. Nankaisany tanteliko teto lany ny vitsika ono vitsika inony zany vitsika ambono vitsika zavatra tena mampalahelo aho ary tena nanoina ny foko mihitsy misy toerana eto Madagasikara ny soratra ny baribary fa ity toerana ity a de tsy idiran'ny olona karazana malagasy toy zao tsy ekeny eritreritra mihitsy zany hoe misy toerana eto Madagasikara tsy hodian'ny malagasy nefa ny antony moa zany de hoe satria misy ady tamin'ireo mpanjaka taloha nefa taorinan'izany adiny mpanjaka taloha zany misy aditsika tamin'ny vahiny kanefa ny vahiny maso miditra ao fa itsika samy malagasy tsy maso miditra ao de tena nanoina be ny eritreritro sy nanoina ny fosany zavatra zany. Vaidora Dura inuna Dura vazana Vazaninune Vazanumbi Umbi inuna Umbiranga Ranga inune Ranga sufina Enande Etutina katika Enande Etutina sakarano Enande Etutina anduvati Enande Varite Tanata tu tsy miditra an-tanan-dehibe mihitsy zay le talo tsy hoe tsy mity mihitsy fa Antananarivo zany ny azanay hoe tsy nidirana ny antony tsy nidirana Antananarivo de tsotra tsy hoe tsy fitiavanana Antananarivo fa le hoe olona mandeha tongotra zany zany mila rivotra mandeha ary ny tena goavana de goavana de ny ao amin'ny lafin'ny fandriampahalemana zany hoe fiarovana an'le piraidia raha itsofoka tanan-dehibe Antananarivo. Nankaisany tapeliko teto
zany ny vitsika ono vitsika inony zany vitsika ambono e adeto zany de tongolo gasy dia hena kisoa dia le osy zany tsy eto rery fa ny tanàna manala lomby ray manontolo mihitsy efa nisy nanao mihitsy manko zay tery ambony tery le olona zany efa milokona zany nareo mifanoko santry dia mitondra osy teto dia rehefa tonga teto izy dia tena vanda tena taky atao mihitsy mivaky mihitsy zay manko na dia vaovao mihitsy zavatra hoe fady amin'ny tanànanay ty mihitsy zany ny osy raha ohatra zany ka andro maina tsika no misy osy mandalo zany dia tena rambon-danitra tena anahirano eny amoron-drano io raha vita mingy atỳ an-tanàna teo mihitsy izany hoe tsy mampina fa tena zava-misy tena zava-misy ary ny olety mampitaka amin'izay dodododoly izay mihitsy dia teo koa zany ny fahatsapako ny tsy fametrahantsika ny mahamalagasy atsika tsy iainantsika azy any tsy atraitsika mijoro amin'izay hoe mahamalagasy zany hoe zavatra raha misy hoe zavatra hoe gasy moa zany sina hoe zavatra gasy dia ohatra misy miendanja zany ny zavatra rehefa sina zay raha vao zavatra kosa ny asina hoe vasoany dia mihoatra foana zany nanja zany zavatra zany zany tsapako tena zany tsapako koa fa matahotra ny olona matahotra fanjakana matahotra vahiny matahotra ny tsy fantany zany hoe zay vahiny zay mety vahiny avy any apita fa le vahiny na vahiny eto Madagasikara azy matetika nanontaniany olona fa ianao avy aiza tsy tiako mamalo hoe avy aiza fa osa hoe zaho avy eto Madagasikara dia manontany olona fa eto Madagasikara fa avy aiza dia farany aho mamaly hoe nilevenako ny tianao fantatra sa naterahako satria ireo zany dia samy hafa nahoana kosa moatra mizao no dia teny vahiny no nanoratako anao natahotrao niahazo tsy ny aviapetraka ny mamalagasy fa ny foko zany no apetraka voalohany dia zany zavatra zany amiko koa zany hitako hoe zavatra mety tsy ahafahantsika mivoatra satria tsy ao zany na ny firaisan-kina ary tsy mipetraka le mamalagasy ahafahantsika hoe mifandray tsy ambony tsy ambany amin'ny any ivelany fa zany na tsy zany ihevitra na tsika hiteny hoe zay malagasy kosa dia ohatran'izao na tsy hoe gasy zay zany le zay zavatra zay zany tena anisan'ny zavatra tena nanohina mihitsy zay resaka hoe tsy mametraka amin'ny mamalagasy ilay be tsy misaraka ny tany naterahanao saray teny betsileo lova tamindrazam-benareo sany vakinao karatra ny merina ny taiza nandritra ny hatarolana sany malagasy ofisialy ny lofona tampianarana dia ho avelanao vesana lay teny antankarana ny karantsa natao amponao raha namangiany dady tany antsiranana tsy vitanao ny misafidy ka naleonao ny lefa nindranany any hafa zany vedy mbarary nye tsy nety any faneritreritrao ka nanjary namela fery fa trafokeno me mahery ambavako mane ampomierotra katide zay marina
tena nafeno angambany a dia tena ny fandraisan'ny malagasy olona fitiavana misy eo malagasy sy ny fiarahamonina tsy misy toerana iray zany hoe mba tena hoe natahorako na nampitebiteby ahy fa dia nandray ampo daholo ireo malagasy rehetra eo ary tena misokatra na ny vilany na ny vilia na ny fandriana fa ny trano moa dia tsy tenina tseo fa dia mahay mandray olona ny malagasy ary be fitiavana ny malagasy eo koa zany le fiarahamonina tena le oetrany hoe firaisan-kina zany zavatra zany tsapako daholo tany amin'ny lalako tany ny kolotsaina ny fahasamihafan'ny kolotsaina be dia be mihitsy zany a io betsaka ny zavatra samihafa misy eto Madagasikara fa tsika malagasy ngambany a dia malala loatra satria lasa ohatrany hoe tokony mangatakatiny lehibe Madagasikara harembe io fahasamihafana misy eto Madagasikara io tsika betsaka folo fa mihoatra lavitra n'izany satria misy ireo olona ohatrany hoe zao sasa tsy nalala fa betsaka ny olona avy any Comore any farany avaratra sy ndrefa niny ary betsaka zany tantara iraisantsika ny tantarany Madagasikara zany a dia ny andalana teny koa any nafantatra azy tsikely zany hoe ny olona vaky sambo sy ny rehetrarehetra zany a tany nalalako fa maninona ny mifandray ny any farany avaratra ka makany tsimo antsinanana betsaka ny zavatra azoko tamin'izany. C'est 687 kilomètres qui restent. Nentinanana dia za moa zany olona miasa za olona miasa fa dia miantso tena fa sy niariko manokana kosa fa misy zany ireo orinasa na mampianay kosa toy ny compagnie Air Madagasikara zao a izy no miantoka andehananay nandroso ny verina dia toy zany koa ny compagnie Orange eto Madagasikara Orange Madagasikara no miantoka ny fifandraisanay amin'ny telefônina zany. Tamin'ny tany rehetra ny lanovanay dia manaja ny razana ny malagasy ary zay zany ao anatin'ny kolotsaintsika malagasy zay manaja razana izay ka izay ngamba ny zavatra hita ambarany malagasy tsy vitan'izay amin'ny resaka kolotsaina ao ny amin'ny resaka fiainana andavanandro ny asa vary ny aomby ny fihavanana ny fitenenana dia singaniko manokana fa tsika eto Madagasikara dia mananjara tsika teny ray ihany no teneny ka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy nila mpandika teny aho. Tongotra reto dia mipetrapetraka tao anandritra
ny 10 andro ny sasany moa ny sasany hoe mbola namonjy fianakaviana no fety tateny fianakaviana dia misy couple réunion zany mipetraka tao aminay dia izay toko hoe 10 andro zareo mipetraka tao angamba izay raha kely indrindra dia mifampiresadresaka dia lasa miteraka fifankazonana dampo dia miresaka ny programany dia ohatrany nanitina le hoe zany andeha mitongotra zany tamin'ny voalohany aloha hoe nieritreretiko fotsiny hoe dia arabainy nareo mahavita an'izany fa tsy mbola mieritreritra ny andeha mihitsy rehefa taty amin'ny faraparany amin'izay amin'iny hoe dia mba andeha anatotra anareo veriny na mahavita 2 kilometra fotsiny boaka ny tanàna dia miverina izay tratrako dia verena dia moa iny zany dia nandeha iny vita le 2 kilometra tsy miverina vita ny 10 kilometra tsy miverina dia tonga any avopeny miala avy eo manakary vadiko dia mariko fa izy zany no tena miantsoroka ny fifandraisanay amin'ireo olona andeha aradia aminay avy any Mosina Réunion sy ny avy any Frantsa satria izy zany no fifandraisana hoe fahaiza misy anay dia ahoana ny fomba azahoananay ny ahitananay izy koa no mijery ny lafiny toetrandro satria tamin'ny toetrandro dia mariko fa sendra cyclone 3 zay tamin'ny dianay io ary tamin'ny voalohany moa tsy dia renay loatra izy satria taty amin'ny faritra Gazibekaty dia orana fotsiny zany sendra anay fa tamin'izay taovangain-drano dia terena cyclone anankiroa asa natadidinareo tamin'ireny fotoandreny fa nisy cyclone Fanel ary nisy cyclone Eric dia tery tao anatin'ireo cyclone roa eo zay ka dia voatery mijanona taovangain-drano dia voatery miova finanana mihitsy mba andeha hiakatra satria amin'ny atahorana hiakatra ny rano dia ny vadiko daholo no mijery an'izany amin'ny resaka satelita satria zany no miteny aminay tandremo mbola tsy nalala ny olona tany vangain-drano fa misy rivodoza zay efa nalala dia zay no nandeha niteniko tany amin'ny mairie zany tany tanàna hoe misy rivodoza ho avy varina ihany no olona satria miandro tsara be fa nefa tonga ny tolakandro dia tonga tokoa ny fampandrenesana fa miomana fa andalo aty aminareo zao tsy zavatra mahafinaritra be dia be le fiarahana le ataoko hoe l'esprit d'amitié tao anatiny ny tena nasondrina be dia be zany tsy mifanary mihitsy ary tena nampiseho fifankatiavana mihitsy hoe ohatrana zao vahiny raha ny fieritreretiko ny tenako tao anatin'le ekipa nefa dia niraisindry zareo hoe ohatrany hoe olona miara miainga avy any amin'ny zareo tena ohatrany paretabolo daholo mihitsy ny fifandraisana tao dia zay no tena nasondrina voalohany misy marina nanosoria tamin'ny voalohany aloha dia narary mitongotra amin'ny voalohany miala tany manakara mbarako tonga any avopeny tena masaka feno ampolina ny tongotra fa teo ndray zany ny tena nahatsapako an'le hoe fiarahana izy rehetra dia tena nanotra nanofanafody ny tongotra ny ampiatsiny ohatrany tsy teo le ampoly dia iny natonga tapakevitra toizako mbarako tonga ny faravangany ty nanyakizitinao ivazivazintsika manjary to tsy fotio ny zaiko tsaro tsy fotio adinona tena nafarinaffandraisan'ny olona hoe mbola misy ke ny olona tsara mbola misy le fandarana ny fihavanana eto Madagasikara fa zany reny tamarivotra reny mandray tena fandraisana tsy sotry zany mihitsy ameny anao mihitsy ny sakafo misy toerana anankiray tena navalina mangazo ny zareo efa tena sakafo ny zareo hoe tamin'ny raika masaka amin'ny 20 sasany tonga dia nameny anay daholo fa dia ireo ndray tsy mihinan-kanina hoe anao ndray zay manao sakafo manina efa iny ny fony sakafo zay noresena nany nampiferinay nakaloto satria tsarovako anao nany raty nany tsara zay
rehetra mombanao apetrako tantara atsiarovako anao nikile manao fahiny izay nanome zantsy nanjary sarovida ankehitriny atsiarovako anao hanembonako anao anaiza ialanao nazanakafizinao moraisiko daolo tsakifity fananjalako vidy atsiarovako anao nanjary sarovidy ankehitriny atsiarovako anao hanembonako anao izano no antena hinao hanomelan avy any tagny farany avaritra atsika andeha farany atsimo amin'ny pentiny makely manao ohatran'izao igny vonona atsika mandrasana hanome ajany ny tanindrasana izako nombola andrandrahinao hanome voninahitra sindrasana fatsana hitako fa politika mampisaraka ny olona ny fivavahana anisany ahita karazana fivavahana maro zay tany amidianay tany de mampisaraka ny mpianakavy satria ao moa zany manao hoe zay tsy manao fombalazana tsy mifavoarara ny fivavahanay de ny foko koa mbola mampisaraka fa inareo avy izy fa ity toeranyity tsy idirany olona avy ary sy ny rehetrarehetra ny fananana mampisaraka atsika ny vola ka diditsika ny mamerina anty zavatra ty adiditsika zany no manome hasina ny atsika ka tsy maintsy miala aloha mitahotra ary alan'ny tahotra tsy maintsy miray izony de mila miverina zany zay hoe tena hoe angamba hiakatra hatrany amin'ny andrenam-pony merina ny ranomasina no atao valam-pary zay no atao Madagasikara de tsy ho adidiko zasy amirery io izy fa adidiko zasy anareo zay ngamba nadintsika malagasy hoe adiditsika adiditsika ny adiditsika fa ny veritritsika fa adidin'ny mpitondra rere any ty zavatra ty de ny zavatra tena afatra tiako apetraka zany de zay ny adiditsika zany tiako jerevatsika amin'izao fotoana zao momba zay ny tena afatra lehibe indrindra toko anizanaka mampara ny fikambanana miaradi zany dia nanokana faninanana hira sy sary momba ny tsangam-batoa dia ny faharoa zany manainga atsika rehetra vondron'olona na malagasy sy na vahiny andefa solotena isaparitra zany na isaky ny misy azy hitarika anao an'le fitariana vato dia mbola ho hitatsika eo moa zany manaraka hoe aiza no hitariana an'le vato sotra tokoko